Zany hoe ahafantarana hoe inona ny zavatra efa misy ahoana ny fandraisana sy ny fahitan'ireo mpitondra fivavahana izay resaka hoe fanabeazana ara-pananana izay. Somary manahirana nefa hatramin'ny ela ho antsika malagasy ny miresaka an'izany hoe fananana izany, indrindra ao an-tokantrano. Vokatry ny tsy fahampiany antsoina hoe fanabeazana ara-pananana na éducation sexuelle, nefa dia tsikaritra fa maro amin'ireo tovovavy malagasy no mitondra voaka-loha loatra. Ny tarehimarika azo ambarana dia ny vehivavy iray ao anatin'ny telo dia efa mitondra vohoka daholo ny tovovavy eto Madagasikara, izany hoe mitondra vohoka alohan'ny fahavalo ambin'ny folo taonany izay avy ao amin'ny mix nahitana izay mix 2018. Tovovavy iray hatramin'ny telo no tratrin'izany eo amin'ny fahavalo ambin'ny folo taonany eto Madagasikara. Hoy ny fanazavan'ny fikambanana iray izay nampiona ireo mpitondra fivavahana mba hiditra lalina kokoa amin'izany. Tetsy amin'ny Lalanne Besarety io maraina io. Ampirisihana araka izany ny fiangonana hoy izy ireo. Efa tafiditra loatra ny firaisana ranofo anatin'izany efa maro be ny risika nisan'izany fotsiny raha tsy tena voaka tsirina koa ny fivindrany aretina azo avy amin'ny firaisana ranofo dia ny mitaiza tanora tsy aiza fa any an-tsekoly ary koa any am-piangonana izay manana toerana lehibe ny any am-piangonana. Eo nefa ny kolontsaina hoentin'ny kolontsainantsika malagasy aloha deja dia ny any am-piangonana koa mivoivoy an'ilay hoe maria firosona firaisana ranofo alohan'ny après un mariage dia eo no asiana clarification satria efa tsy maintsy miaina amin'ny zava-misy ankehitriny tsika, efa betsaka ireo tanora tafiditra ao anatin'ilay izy dia inona ny azo atao mba hanampiana anazy ireo ahoana ny position amin'ny fiangonana hanampiana an'izy ireo araka ny teneniko teo any am-piangonana koa no anisan'ny be ny tanora. Miaro an'izay hoe ahoana no hanampiana sy hanasoavana ialana amin'izay vohoka tsirina sy vohoka loloatra izay dia izay no mahatonga hoe andao ifampiresaka amin'ireo mpitondra fivavahana hitady hoe inona ny vahaolana azo ialana amin'izay. Misy kristianina, misy islamo misy ny reny fiangonana zandra, izany hoe ny karazana fiangonana hita eto Madagasikara dia ao anatin'ilay fikambanana. Noho izany dia tokony hanao fandridrana fiainam-pianakaviana izy ireo mba hisorohana ny aretina mamany lava. Il faut vraiment décourager les mariages précoces pour pouvoir laisser le bassin atteindre la maturité. Maria ny isaky ny 12 Mey ny andro raisam-pirenena ho fanongorana ny aretina mamany lava. Aretina mpahazon'ny vehivavy ho an'ny Madagasikara manokana dia taona 15 hatramin'ny 17 taona no tena lasibatra. Hoy Rakotonanary Viviane, tompona andraikitry ny serasera ao amin'ny maternité sans risque eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Tanora izay matetika miteraka loha loatra, misedra fihetsen-jaza ela loatra no toe-batan'izy ireo mbola tanora, mbola tsy tomomba ara-dalàna ka tsy tokony hiatrika fiterahana. Ireto daholo ireo facteur de risque ireo. Ny fiterahana aloha loatra, izany hoe mialohan'ny fahavalo ambin'ny folo taona. Ny fiterahana tara loatra, izany hoe aorian'ny 17 taona. Ny fiterahana mifanesy loatra, latsaky ny 2 taona ny elanelana misy amin'ny zaza anankiroa ateraka. Ary farany fahaefatra farany dia ny fiterahana be loatra, mihoatra ny 4 ny isan'ny zaza ateraka. Ho an'ity taona ity dia ao fianaran-tsony ivon'ny fankalazana izay hitondrana ny loha hevitra, ny fahasalamana, ny zony, manorina ho avy tsy misy aretina mamany. Ankoatra ny hetsika fandidiana maimam-poana dia misy fizaham-pahasalamana, toro-hevitra momba ny aretina mamany lava. Isan'ireo nanamarika ity andro ity ny teo anivon'ny UNFPA niaraka tamin'ny tompon'andraikitra eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamana io tamin'ny alalan'ny fifampizarana sy fanamafisana fahalalana ho an'ny mpanao gazety momba ity aretina ity sy ny andraikitry ny rasazy ary indrindra ao anatin'ity ady iraisana ity. En principe, on devrait avoir dans chaque entité qui a un bloc de césarienne, on devrait avoir quelqu'un qui peut opérer fistule. En fait, c'est pour cette raison que le ministère il combine les campagnes de réparation avec le renforcement des capacités des chirurgiens, des médecins locaux pour augmenter ce chiffre de médecins qui peuvent prendre en charge ça. Merci. Eo amin'ny 2 arivo eo ny tranga vaovao, izany hoe novoaka amin'ny feo isan-taona. Dia manodidina ny arivo no voaray an-tanana. Mahatonga ilay ambiny tsy voaray an-tanana
menatra ry zareo dia miafina any anaty fiarahamonina any. Indroa no ahafahana mandray an-tanana raha ny fanazavana ary misy ny toana ara-psikolojika atolotra ny ministera mponina sy ministera ny fahasalamana. Eo ihany koa ny toana arakasa atolotra ny ministera ny fampianarana ara-teknika sy ny fanofanana arakasa aorian'ny fandidiana. Tobim-pahasalamana maro ihany koa no mandray an-tanana manerana ny nosy. Mitony hetsika famongorana ity aretina ity ary tanjona ny any afoana tanteraka izany amin'ny taona 2024. Aretina Mamanilava dia afaka manantona maimaim-poana. Ny fiantohana dia saran-dalana mandroso sy miverina avy any an-tokantrano makao amin'ny hopitaly sy avy ao amin'ny hopitaly mody any an-tokantrano aorian'ny fandidiana. Entohana koa saran-dalan'ny mpiandry marary anankiray miaraka amin'ilay vehivavy tratry ny aretina Mamanilava. Entohana koa ny sakafon'izy ireo eny amin'ny hopitaly mandritra ny 120 andro mandritra ilay fandidiana atao sy ny fitsanonana eny. Dia rehefa vita izay dia mahazo an'ilay kit de dignité toy ny koveta, siô, zinga, bodofotsy, lambahoany, sakosy hitondrana an'ilay entana. Toy izany koa ilay fanafody sy ny fandidiana maimaim-poana daholo. Dia eto izany izay dia manentana andry zareo mba hanantona tobim-pahasalamana aka filan-kevitra. Dia ny ao indray avy eo no afaka manatoro hoe atsy ny hopitaly afaka alehan'izy ireo.